Taratasiko iny. Tantarandray miseho nosoratan'ny zarainga. Ho velomin'ny faly Ralala Christophe Rabiarimanana miaraka amin'ny Silviarandrenatoandro sy Nanja. Mandray feo sy mandrindrara teknika Mamy Arvony Manatontoza Nanja Razafindrakoto. Benja malalo ahoana tiana mandamina nyreto lambo reto fa mibahana kely la izy. maninona zao raha miandry dia miaraka manao azy ka ianao sahiranao an-dakozia dia naleoko izany nanao an'reto tsy dia betsaka ihany koa nge sambatra ny vehivavy raha takanao avokoa ny lehilahy ka tany am-piandohana natahotra so iova ianao ay tsy miova fa tena lena fahatarako azy hatramin'izay miova kosa lasa antitra aiza koa sady toetra konge izany lazaiko izany fa tsy hoe taona vetsy androso Benja tena mahakarakara foana ianao. Iraisana reny tokantrano malala fa ianao koa izany. Fantatra k'i izany malala. Fa raha iny zanako iny kosa aloha tsy hanahaka anao mihitsy mba marina mafy. Miova miandalana eny izy rehefa manomboka mahatsapa ny tena fiainana sady izy efa miazo ihany koa dia lasa tompona andraikitra. Enganie. Etsy ary fa apiako ianao ny sakafo efa vita dia aleo mba mifanampy eto aloha. Ahoana oa? Miandra tsika vao misakafo sa tonga dia ihinana. Efa 7:00 mantsy zao. Metsika 30 minitra izy fa rehefa tsy tonga dia mihinana sika. Mety zay. Eny ary. Reto akanjony reto aleo avy dia atokana dia izy mametraka azy any amin'ny toerany ka. Vitantsika ireo raha atao saingy aleo iandry azy ihany. Sady mety sika le mikarakara be io ihany koa ny tsy hanaovany. Dia very izy fa tsika tsy ho foana akory. Izany mihitsy. Mino afa fantany izany. Ary tia akanjo tio tiako be mihitsy mahita anao manao azy. Tonga dia mandresy taona maro mihitsy lasa tanora kely. Aiza koa fa tena tiako be mihitsy koa izy iny sady ianao ihany na tonga hividy azy. Fa tsy sahako entina mivoaka akory Betiko kosa aloha fitiavana aloha izany sa fitiavan-teny sarotiny kosa fa tsy izany ao ary ato hatrany ihany no mitondra azy izay fa tonga ny zanako afaka misakafo tsika izany. Azo daholo ve raha tia mihinan-kinan-javatra eny an-dalana dia mitondra misimisy fa lavitra Antananarivo efa betsaka kosa reto ery dia reto ambin'ilay vola misaotra ary raisa amin'izay ny toeranao fa efa hiaingotsika izany eny ary tia poketra ity aloha ery raisy vetivety zafady aiza tsy tafiakatra zay amin'ny firy eo tsika izany tokony ho tonga ny arivo. Tonga ny rarivontsika dia zao valsoa nararoatra mierina isotranao manaiky hitondra any amin'izay tranona hitanao amin'ny Araho izay. Ino ianao kosa izany foana. Maninona? Inona fotsiny ary mampifankatira isotra lava. Vady tsy tiana nge hono ny isaorany sady fantatro hoe zava-dehibe aminao ilay resaka maharavo dia sendra hitako izy dia narahako. Na zany aza tokony resaka taminy ihany ianao dia mba fantany hoe mbola aty izy mantsy an'izay mety tsy mahalala akory. Ery izay ange tsy mifankahalala akory na manao fahiny izy ny ianao mbola tany feno arivo atsinanana aza fa tsy hoe efa teto tamatavy akory. Ka vao nyteny ianao dia efa fantany sady sary mba hitako dia tsy hitako izay milazaina azy sary tsy inona naseho anao nanamarina fotsiny nataoko dia izay fa tovolahy be aloha izy nanaraka azy mihitsy andray andro tsy nahatsiaro maty antoka. Zany daladaly ny raha vavy ny asa angamba izy nandeha tongotra nody tsy lavitra n'ilay nesany moa ny tranony dia izay ihany koa nahitako an'ilay vehivavy amin'ny sary miaraka aminareo. Ineny iny engane mba tsy mifindra trano. Herinandro very hery dia anjavinao izy
aza dia diso mihiby ianao fa mahakamoka. Eny ary re fa miorano kely aloka. Jereo sahady ange maninona? Malahelo indray ianao. Izay no nampatahotra iresaka aminao ange raha tsy efa hitako tsara hoe izy iny hoe raha sanatria diso dia ahoana ianao? Mba efa niezaka nitady azy dia mba afaka mifokoka. Ka ho fatin'ny alahelo ianao raha izao. Maninona raha mba miezaka manamboatra saina fa mampalahelo loatra kosa moa e. Eny ary tena efa maro izay toana lasa nitadiavako azy izay dia lasa matahotra rehefa tsapako hoe akaiky ilay fionana. Okizay misotro rano aloha ianao. Zay fa tafavoaka ny tamatavitsika. Manomboka mandeha mafy tsara amin'izay. Fa za zany ho ato ohatry ny manga atsika e. Le andro mihitsy no tena mamanala be. Tena vaingana mihitsy ny antanako. Ahoana tokoa rery? Ahoana? Maninona raha mba hitantaranao resaka maharavo amin'izay satria efa hiaraka hitady azy ihany tsika. Efa nitantaraiko anao ihany izy ko. Tsika nampahafantatra ny fisiany fotsiny ianao dia izay. Tsy nitantara zavatra betsaka. Nefa haiko tsara fa betsaka ny zavatra azonao lasaina momba azy. Betsaka tokoa aloha e. Fa tsy tena voazarako loatra ilay izy hatramin'izao. Mampalahelo ahy ihany satria fifankatiatsika nefa misy zavatra tena ngeza dia ngeza mihodina ao am-ponao fa tsy resahanao. Fantatro tsara nge zany e. Dia aleo ara fa hiezaka hitantara amin'izay lava koa ny lalana ka mety voatantara hatramin'ny farany ihany. Mihaino anao ary tao feno riva tsy nanana no fankalalana isy maharaho. Tsy fantatro loatra hoe nanomboka taiza fa nifandray be mihitsy izay e. Nanoatra no nirendray raha reny. Niaraka nianatra foana izay hatramin'ny mbola kely. Nanomboka tany amin'ny bebe io. Izay ny olazako hoe tsy tsaroko tsara hoe taiza. Izany hoe niara-taona mihitsy izany nareo? Zokoko taona ray izy. Isan'ny tena nampifandray anay ny sekoly alahady. Niara nianatra sekoly alahady ihany koa mantsy izahay. Niaraka foana marina izany nareo raha izaniko. Izany hoe any am-pianarana alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia miara milalao ny sabotsy. Ary ny lahady indray miara-mianatra sy miara-mivavaka. Izay nge ho ahy e. Rariny raha tsy mahafoy azy ianao hatramin'izao. Izay indrindra. Tsy nisy nahafoy azy izay rehetra tao an-trano satria efa nandray azy ho zanaka ary dada sy neny. Za koa moa tany amin-drareo efa tompo-trano mihitsy e. Ny tena maharary ao anatin'ilay tantara rehetra dia ny fomba nisaranay toerana izay tena tampoka dia tampoka be tokoa. Fa tsy nresahana melonga? Resaka ihany izy fa tsy nino tadidiko tsara hoe tsy tena azo aina izy ny ray andro izay. Nanana resaka tiana olazaina. Very vola fotsiny lesitsika. Ka ela mahagaga. Tsy mifantoka mihitsy dia aleo miala. Baolina aza mila voantary alina. Reny ve lesy olona resitsika roa foana dia lasa maharesantsika. Misy zavatra mampiasa saina mafy mihitsy ny tena marina. Ka tantarao ary resaka sipa. Tahaka ny reny efa manao sipy reny koa tsika amin'ny filazany lazika. Ka inona ary le resaka e. Elahy moa mahalala tsara fa tena aretina ny aretim-bavony. Raha antsika mahita ny zavatra mahazo an'lahy rehefa amin'ny fotoana hietsehana iny aloha dia izay mampiasa saina e. Mety voatery hamelan'ny lahy rery tsy haiko hoe roviana fa mifantandro fotsiny hoe tsy maintsy andeha. Aza dia mirediredy le tsy moka. Ny tena tiako hatongavana rery dia hoe mahaiza mitondra tena amin'izay atao rehetra. Tsy lambotsika raha hoe ndray mijery nefa manana fisainana tsara ihany koa. Manana fahendrena azontsika nasaovana amin'ny manodidina. Mahatoky an'lahy amin'izay zavatra atao rehetra. Maravo oka lety izay fa lasa be izany resaka izany ka. Aza mifoka sigara-tsony dia tsy marary lahy. Noho aloha e. Aza mety mahatsapa teny rery fa manana ahy lahy na hoe tsy eo akakeo aza.
tady dio tsara foana zay tazomeo po foana ny finamanana fa efa raharaitsika ny andro any volana mety mbola eona ihany iza moa mahalala nakamoany resany tamin'io andro satria tahaka ireny miresaka fahafatesana amiko ireny izy nanafatra zavatra betsaka dia tsy zakako tsy tonga hatramin'ny farany izany ny resaka reo no hoe zahako ny tapahana foana ny resany teo satria tena nanindrona loatra tamiko mantsy tsy endrikendriky olona ho faty izy na marary azy asana izany mbola zaza tamin'izay izy moa mahalala kokoa satria nisy taona ray izay tsy azo nitsonitsoniavina na nelanelana anay roa lahy ny taona miratra ikefa ka nidika fa nahalala kokoa izy fa izy zany tena narary mafy mihitsy nisy fotoana izy aloha nandora mihitsy tena efa enjana zany ny aretiniko omeo ranoray aloha sotroka maina be indray zany tendako zany aiza moa le izy teo dia ahoana ny taoriany izany rehetra izany anala BBC zay tamin'io taona tantaraiko anao io vao niditra kelikely fa tsaroko tsara taona nahafatany rembeako mantsy io taona io ka mora amiko no mamerina tadidy aminy misy fifandraisana ve izay tantara roa izay tsy misy aloha nefa misy ihany rehefa tena zohina niara-niditra angamba no mahalaza azy satria ny andro faty izay no namerina ny resaka tamiko izy manao ny alahy io zao za tsy dia maninona loatra fa roneny ny tena mampalahelo ahy na dia efa nyomanana aza le izy dia marary foana eny efa tena narary nahatra izy ka tsy napozina hoe andy fa aiza moa dia hoe nyomanana mino fa tsy misy olona vonina amin'izany zahay tena efa nifampiresaka hoe efa tena antitra izy ary tsy haritra tsony sambatra ihany raha hoe tena mahafolatsaina miomana amin'izany fa zao le serery misy zavatra resahako amin'lahy raha afaka mivoaka kelitsika fa tabataba ihany keto sady foka sigara lahy le tsy ho vaty amin'ity sigara ity ka tena manimba langy izy io eny leo mivoaka amin'resaka ary tiako mba milamindamina aleo mipetrapetraka aloha ary fa resaka lava be nga ato hoe lava tsy lava fa matotra fotsiny takony kely aloha rivotra fa andehatra afokasika vonina ianao amin'izay lahy mampatahotra lahy ty tatoato zay lesy mba marina moa ka zao le serery tonga dia efa tagniko be mihitsy tsy afaka mandevana miaraka aminareo raha-pitso ve zany lavitra dia lavitra koa ny toerana na za aiza misy tsy andeha tena mbola ratsy lalana raha teo moa any tsy zay ny tena tiako lazaina amin'ilay ary tao foana kely ny sigara dia ariny mezaka mandany azy eo satria reto ny sigara foako farany iala raha izoko fanaovana zava-dehibe ny finamanantsika izany fanarahana ny teniny lazany tena mahasalama ny lahy zany fa minoa io ny tena mitondra retina mantsy fantatro lesy zany rery fa ny resaka tena tiako ambara amin'lahy dia hoe hoana amin'ny fiverenanareo avy mandevona dia efa tsy eto feno rivo atsinanana ntsony andehifindry zay anomboka indray le zalahy ty ka zavatra matotra ny resahako zao nahitasa tsara kokoa any arivo dada dia any zay nipetraka sy any fianarana zay ny nampimanako hoe raha andeha dia ndre tsara manaova soa foana nampianatra zavatra maro dia ataovy vatsy hatrany reny teo amin'le hoe hiala sigara mbola nino tsara le resaka mihitsy aloha dia zao ty sigara farany ity foako otreo amin'ny atsasany dia aprimo fahatserovana raha mbola meo ntsika dia
olonaniko iny amin'izay fotoan'izay ataovy namany eny foana toy izy ny fiainana dia atovy afaka ami'rery amin'ny zavatra vitany lahy hoe fa tena olo be lahy rehefa mionitsika. noraisiko le sigara teo satria hoe hiala sigara izy fa tsy hoe izy andeha tiako izay finiavany hiala sigara izay mantsy. dia aizy izay sigara izay izao? ato amiko ato nataoko tsara pirina mihitsy. dia anatin'ity mihitsy ve? ka ato izy azoko antoka fa tsy ho simba kosako. marina izany. dia tena lalina ny fitiavanao azy rehery. aleo sokafako kely. Efa tena mavomavo izy izany. ka efa ela nge izay fotoana nitazonana azy izay e 10 taona mahery izay no lasa. fa adala koa ary ve ty hery ty sahona aiza ve dia sigara ny tehirizina 10 taona mahery. sasana mihitsy rehefa tena miraiki-po aman'olona na namana fotsiny aza ve dia toy izany. mampanahy any so mba lasa aretina ny azy le izy lasa fekinando fa engany mba tsy ho diso eritreritra aty fa raha sanatringamba asa sy azo azy. dre ary misy inona ary ao aloha ao izany fa toa mihisatra eto avokoa ny fiara e. sady efa tena lava be izany fitohanana izany fa tazany ke efa tena lava be mihitsy a. fiara mitady latsaka anaty antsa no ifamonjena io raha misy kely io dia any. leo mivoaka aloha so misy azo anampiana any fa hojerena fotsiny ve. indray andro no ao ijereko kely eny tokoa indray andro marina. mafatifaty kely fa mampalahelo ihany na izany azy. ara-dalàna satria feno fahatsiarovana tany feno arivo atsinanana izy tony. aleo avela fa manjary mandreraka be mijery azy lasa misarika saina hiverina any nefa efa 10 taona teoriana. aleo rehefa samy malalaka sika telo mianaka dia midina any ary. aleo resahana tsara aloha izy raha mazoto dia mandeha tsika so tsy zakany mantsy fa manahitra zavatra be dehibe ny fitianantsika any. tony hoe voamaly tokoa aloha reny. aleo aprimo reto sary reto ary iny ny latsaka iny sasary ihany koa. sary ny hery sy maharavo jerereto izy fa maloto kely ery. ndre asa manao ahoana ary izay hery any. tsika koa moa dia tsy nandefa vaovao tany mihitsy nandray mandeha aza. asa nananao semipi ihany tadidiko ny resaka an'izay manko izy mirahalahy. avy aloha amin'izay ireo sary ireo fa mampangitakitaka avokoa izany rehetra izany. efa hoe mila mizatra fahatsiarovany sika benja. fa zavatra tsy mba haiko hatramin'izay izany na dia tena miezaka be aza efa tena mifesaina soa. aleo avela tanteraka aloha reto hoe dia ndao sika miaraka metsena aloha fa mbola tsy misy sakafo atoandro ato dia mijerijery an'izay zavatra tiana any. oe arony tokoa dia nitsaroko niverina nifoka sigara nga ianao nahita ambina sigara tao atokotany amanko. izay sy maharavo moa iny efa hita fa niaraka ny ala sigara iny ka inona ary fa nisy olona andalo angamba teo maly lepa anaty ronono. nefa to tsy mifoka sigara iny raha ny fahafantarako azy nisy fotoana izy nikohaka be izay dia nanontany fa tsy mifoka izy. za hitako ka dia tsy fay mihitsy ve. dia sanatria kosa ve engany mba tsy izay aleo anontaniana rehefa tonga atoandro ao fa velao any aloha izany. sofa tsy nisainana foy aloha e tena ratsy iny raha tsy voavonjy teo a. le olona koa dia mijery sy makasary fotsiny fa tsy mba nanome tanana. iny fa avy tany saina mijery fotsiny iny aloha dia tena mbola enjana mihitsy e.
atao hoana fa zay ny fiainana eto zao nefa tena fahasambarana no azo rehefa avy nanampy olona zany. Hitako. Tsy mila valosoa fa zay hoe nanampy zay dia ahazoana hafaliana. Indrindra moa fa hoe nanavitraina. Fa toy izo amin'izay ery le tantara aloha. Taiza ho aiza moa ato io Le non lazana hoe ho any arivo izy dia nomena le tapakasikara. Eny tokoa. Tany ambanivohitra zay 2 andro nandevina. Andro fahatelo no diana. Vao tonga tao feno arivo tamin'izay dia namonjy tany amin'ny trano Araho. Ny ampahany tamiko nametraka fa tsy nandeha zany izy. Nisy ampahany nefa nahatsapa ihany fa efa tsy teo an-tanàna izy tamin'izay fotoan'izay. Ahoana no ahatsapana an'izany? Raha misy olona tena mifandray am-po aminao ka manalavitra anao dia tsapanao io. Takizany ihany koa raha avy lavitra izy no manakaiky dia renao tsara. Zay izy nanalavitra zay no tsapako tamin'io fotoana io. Nanomboka nitaintaina rehefa nanakaiky ny tranononenany. Nahazatra hoe vao manatona ny vavahady dia miazakazaka manatona le alika kely taizan'izy mianakavy. Tamin'io andro io nefa tsy nisy. Natosiko hisokatra ny vavahady. Tsy mba mpandondona moa fa avy dia miditra. Tao an-damosiny trano vavahady nidirako io. Izany hoe mihodina vao mahita ny varavarambe. Varavarankely mikatona aloha nefa nilalovako. Dia tena tsy tao tsomy zany izy ireo? Nihodina namonjy ny varavarambe. Dia ahoana? Varavarana voafantsika hazo mitsivalana no fantaniko teo. Tahako ny hoe tsisy olona hiditra intsony. Teo avoananaiky fa tena tsy nisaingy izy raha nilaza fa andeha. Tena lasa izy mianakavy. Tafapetraka rery teo an-davarangana. Nandinika sy namakafaka hoe ataoko ahoana ny iainy irery manomboka io andro io. Hianatra irery, hilalao irery, ody rery. Navesatra tanteraka tamiko ireo. Indrindra koa hoe tsy nanao veloma azy akory satria tsy ino hoe tena andeha izy. Sotrorano aloha vetivety ery dia izay zany fa tsy nisy vavaotsony, tsy nisy feo entsony mihitsy. Tena tsy nisy tsona aloha na ndray mandeha azy. Za niezaka tsy niala tao finariova tsy nanana mihitsy sao amin'ny fotoana andalovany nefa tsy eo ka tsy tiako zany. Nisy fotoana aza tsapako nanao zavatra tsy nety mihitsy aho. Fa ahoana? Nisy nofonofonay izay resaka italoha izy io. Mbola tsy nisy eritreritra fisara-toerana io. Nijery matso tamin'ny fahita lavitra izay tamin'izay. Fankalazana ny fahenina amin'ny 20 jona dia nahita le 10 alin-dahy be dia velona ny revirevy. Raha manompo tany ro filanina motsika amin'ny rahalahy. Maninona? Zany lazaiko zany jery efa mahafinaritra ery mijery azoko. Sady misy tanora dia tanora. Ahoana no atao raha dia hiditra? Tonga dia manao sy mipitika manao faninanana. Ka raha tafiditra dia any fianaran-tsoa mianatra. Mafimafy ny faninanana fa tsika moa mahay. Indrindra fa iala. Dia raha tafiditra dia lasy. Tsara tokoa zany letsy. Tena aleo zany no atao raikitra zany. Aleo resany dada dia anontaniana azy tokony fantatra rehetra. Dia izy moa lasa. Fa za nanao ihany na izany azy dia afaka soma tsara. Faly tamin'ny voalohany hoe nahavita zavatra tsara tahaka an'izany. Ary tanjonay mirahalahy io tanteraka io.
dia tsy nandeha nefa ianao? Satria natahotra sao za lasa moa izy miverina ka tsy ho tafahoana indray. Ery kosa e. Maninona? Ary raha nanao semipi ihany koa izy tany amin'izay nisy azy tany dia tany izany no tokony hoe nonanareo? Zahay indray izao no tsy taho an-tsaiko a, fa tena nifanditra tamin'ny dada tamin'izany a. Eny e, rariny aloha raha nahatezitra azy io satria zavatra tena tiany koa hoe za lasa mpitandro amin'ny filaminana, sady raha tody dia tonga dia tsara toerana. Dia nalahelo izy izay. Saingy tsy nandeha fa naleoko nanohy tao feno arivo, tao ihany any nanalabaka. Dia afaka baka vao sa nandeha? Ie, namola tena mihitsy aho, niakatra ny arivo, tany nanohy nianatra. Saika tamatavy aza moa fa hoe tsy nandeha lavitra. Raha tamatavy ny vidianao dia tsy tafahoantsika. Mahakaka marina, samy avy amin'ny faritra tsy nanantsika, nefa tany arivo ny niona. Lakalaka ny fiainana. Ahoana moa no alalany hoe nahita sikara ambiny kely ianao dia anontany azy ka? Saiko koa no ngamba nefa lasa fa mety be asy izy izay na mba te hisakafo iaraka amin'ny namany dia mijanona any. Tiana, izay ny fomba hitondrana azy fa tsy alefa lavitra be ny saina. Manjary tsemboka nefa mbola tsy mihevoka akory. Variana be tsika fa aleo mandamina sakafo amin'izay. Aleo ary andamina latabatra dia ianao mandoatra azy. Samy famadika amin'izay mety aminao? Efa mety re izay e. Tenenao rehefa vonona latabatra dia entoko ary ny sakafo e. Vetivety io dia vita fa tonga dia eto fotsiny rehefa vonona ny any aminao any e. Eny ary e. Ataoko ahoana rery rasana trika anjanako iny sigary iny e. Tsy te eritreritra an'izany a. Enganeka hodisy ny eritreritro. Izay dia vonona. Dia manao eta malaina koa ianao ty a. Natao indray mitondra ve mivary loka lasary. Kefanona ako. Fa inona mampisalasala anao? Lasa tokoa ny saiko rehefa nresaka kely any ery iny tsika tamin'ny maraina e. Hoe maninona? Nahita azy aho taty arivo tao anatin'ireny fotoantsika tena sahirana be reny. Dia nahita azy ve ianao dia tsy niresaka taminy? Sa niresaka? Niaraka tao anaty fiara ray izay e. Avy nianatra teny Ankatso angamba izy fa 119 le busy. Niezaka niafina sady nanontany tena hoe mety ve ny hahitany azy sa tsy. Avy eo tapa-kevitra niresaka aminy sy hitondra azy aty an-trano a. Kinanjo efa niala busy izy. Ahoana koa ary izany? Eny efa tsara aloha rehefa hoe mbola any izy. Izany hoe tsy nanao semipi izy izany mazava ho azy. Ka izaho efa nahalala fa tsy hitako izay fomba nilazako azy taminao tamin'ny maraina. Dia izay no natonga nanova resaka nge. Eny azoko ihany aloha hoe nahoana ianao no nanafina an'izany rehetrarehetra izany e. Manana fotoana lava moa tsika misakafo? Manana ihany. Na izany aza aleo mba tsy ela valosoa. Aiza moa dia hoe ela be. Moa ny mpamily koa io miaraka amintsika io moa koa. Ato daholo tsika rehetra ray fiara teo no ny sakafo. Fa iverina kely amin'ilay resaka teo raha tsy mampaninona anao? Mihaino anao a? Izany mihaino anaoko. Tiako anontaniana hoe nareo roalahy izany tsy nisy resaka na tanjona fanerahana ankoatran'ilay semipi? Nametraka tanjona faharoa zahay ka. Na tanjona voalohany moa izany satria le semipi io efa taty aoriana faniriana amin'ny rahalahy hianatra eny Ankatso no niditra. No finerahanareo ihany koa izany? Hatrany izay ny efa tsy nieritreritra ny hianatra tao Tamatavy aloha. Inona nahatonga an'ilay safidy? Nisy mpianatra nanao difibeazana. Tsy haiko moa izany na niala sasatra na nanao difibeazana fa tao feno riva-tsinanana izy ireo e. Nivantana tao amin'ny sekoly nianaranay. Tsy nisy zavatra fantatray ankoatra ny hoe avy any amin'izany Ankatso izany ireo mpianatra ireo. Dia izay fotsiny. Raha tsika naneraka na hividy sigara ny ray tamin'ireo mpianatra ireo. Rehefa miverina izay dia nalaim-pana nanontany hoe tahaka ny ahoana izany any Ankatso izany.
azoko an-tsaina mivaly teny azonareo tamin'izany fotoana izany. Tena nahasarika bandy kely kosa aloha mivaly teny nomely le tovolahy naniraka anay e. Ny tansainy teo avokoa ny zavatra ataon'izy ireo any ampianarana rehetra. Izay ozy izy manao domy fotsiny. Rehefa leo manao domy dia manao karatra. Ao ampianarana izay no misotro zava-mahadomelona. Ary io mpampianatra io tsy miteny izany. Ny lesona mandeha ho izy izay sy nijoba kely mifanorokoroka eo mason'ny mpampianatra. Tsy misy bedy zantsony eny fa izay tiany lano ataony lahy. Dia izany nasarika anareo. Tsy mba zavatra mahasoana hoe toerana tsara fa resaka dalàna fotsiny izao. Tahaka ny tsy tany amin'ny CEG intsony izay mirahalana nomboka tamin'ny fotoana nyresahana io. Mbola zaza tokoa ngambonareo tamin'izany fotoana izany ka. Misy fotoana dinidiniko le resaka. Misy fotoana indray miverina tampoka dia lasa hiainana tao revingadra. Dia tsika amin'izany samy mitazona sipa kely ray atao manja tahaka an'le tao ampianarana dinganina fotsiny ireny. Tena sipa rehefa tsika moa mbola kely dia nijerena fotsiny. Fa any akato tsika manao misimisy e. Dia miandra ilay mpampianatra mijery mihitsy dia horohana ela be le sipa. Avy eo jerena ilay mpampianatra. Kefa hoe tsy mijery tsony ny mpampianatra amin'izany. Be mpianatra angely ety amin'izany nefa tsika any amin'ny seza farany e. Aiza le tsy isan'ny tsy hijery eo ah. Sady masontsika ilany any amin'ilay mpampianatra ihany. Sady manaraka lesona ihany maso ilany e. Tsika tsy maintsy mahay be mampiaiky voaka mihitsy. Tsika matsy amin'izany boto be fa sady mianatra be ihany koa. Mandeha any amin'ny solaitra be foana. Mifandimbindimby e. Fa raha be mpianatra tokoa moa dia ahoana no ahitana soratra amin'ny solaitra be? Mety tena lehibe le solaitra ka fa na zany aza tsika fotsiny mila mahay be. Ny tena boto mahazo voalohany ao ampianarana. Tsika roa lahy foana voalohany sy faharoa rehefa mizara bulletin e. Mifandimby voalohany. Ataontsika vakivava mihitsy mpiara-mianatra. Dia potika amintsika daholo ny sipa kely e. Dia mibandy ataontsika tsy manam-bola ntsony amin'ny domy sy ny karatra. Hitako eto loha se mbola tsy miasa fa efa manam-bola be a. Dia zaraina mitovy a. Za mahay domy kokoa moa ialahy mahay karatra. Dia lahy manorina vola any amin'ny domy ary za any amin'ny karatra. Dia mitondra kitapo kely hafa mihitsy tsika hitondrantsika amin'ny vola mody e. Hitako eto sady le sirlery le arahany sipa satria manam-bola be. Dia tongotsika dia mampifilafila be a. Boto sady ny tary misy jerena ihany. Hitako eto tsara mihitsy letsy. Dia izany ve no nahafinaritra anareo? Sady mahakamy ihany no mampomely meno azy aloha e. Atao hoana fa aza zany e. Efa afa-po amin'ny sakafo fa afaka mitsangana amin'izay tsika. Aleo hanome vola aloha dia miaraka mivoaka avy eo e. Ty ary ny taratasy kely misy ny sakafo lanitsika e. Mila makaina kely azany fa tena te atory tampoka teo rehefa voky. Vako ty bokotry ty a. Ianao ihany ako. Nefa tsika tsy irery ato sao ianao misy tanjona. Ianao kosa e. Be kibo kely afa voky. Be kibo be eo e. Kay aza manongo moa. Ka ianao ihany ioko. Aleo iankina misoroka ho eto dia tohiso ny tantara. Ahoana no nataonao rehefa tao iarivo? Nitady azy ve? Raha tena lazaina araka izany hoe mitady azy izay angamba sarotra ihany e. Lehibe iarivo raha hivezivezena hitadiavana olona iray. Dia ahoana no nataonao? Fanantenana ny hahita azy no betsaka sy natanjaka be tato amiko. Teny akato izany izao no tokony nonanareo raha ny eritreritro satria nareo ny ara-taona samy nahay tokony fanena tampoka teny any. Saingy tsy tsika moa no mandamina koa. Izay no nantenaina. Ny andro be an'izay mihitsy a. Tahaka ny mametraka foana ao an-dohako hoe mety androany aho no hahita azy amin'izay. Misy an'izany foana mamelona rehefa maraina hivoaka ny trano. Saingy reraka nanantena sisa noho ny farany e.
Tsy reraka na dia tena nisy fotoana aza na vesatra tamiko ny alahelo. Tia namboatra ny saiko hoe tsy hahita azy tsony. Zahay izao mety nahafahanao ny aina kokoa. Satria hono no mamoy mora foana, manantena tsy misy ny sarotra. Fa tsy mety izany indraindray. Miverina mahatsiaro ihany dia amin'iny andro iny tena marary be indray ilay fo. Nataoko rehefa tena malahelo dia miakatra eny amin'ny rova eny. Maka toerana mahatazana tsara amin'ny manodidina dia maka saina izay mety ho hisy azy amin'io Antananarivo mivelatra be io. Miteny indrery aho hoe ao izao ialahy Araho, tsy mahalala mivezivezy eto arivo akory. Misy fotoana avoakako iny tapatsikara fahatsiarovana iny, petako molotro dia ataoko aposy ny tanako roa, mandefa ny saiko lavitra. Tena mavesatra ny alaheloko amin'izany fotoana izany. Fa rehefa manao an'io dia mba azoazo aloha avy eo aho manao ny fiainako amin'ny ara-dalàna amin'izay. Ary valosondresako azakaina tory fa izany tenindrery fotsiny tao anatin'izay rehetrarehetra ny lasaiko izay. Tena vabaraka ny tenindrery teto. Benja, oka moa izay tiana oka izay dia fanontaniana tsotra ve no napetrako dia valy teny masika no azoko. Ianao nge tokony andry aho kosa vao niteny azy. Ka efa tena mitebiteby abenja hoe azy ve lesikara. Efa tsy androko izay iravany. Sady vao miditra ny trano avy miasa ve izy dia tsy hainainao amin'ny fanontaniana tahaka izany. Fantatro fa matahotra amin'ny fahasalamana ianao. Fa na izany aza mila fitoniana ihany. Manjary lasa fanafitohinana ilay izy. Ka tena matahotra abenja. Fa ahoana ny navaliny? Izy ve hono dia adala dia tsy halala ny tokony ataony. Sady raha azo hono lesikara tsy navelany teo fa mba olona mandinika ihany izy. Raisiko takany hoe zazakely hono izy, vao miditra hono izy dia voateny, leo hono izy. Benja, fondreny angeny ahy. Ataoko ahoana ny tony. Ka tsy azy izany lesikara matoa izy ny teny an'izany. Mitsotra iny raha ny foka fa tsy manafina amintsika izany. Fantatrao tsara ny zanakao fa namadika azy tsy zatra manafina loatra. Mety le mpanatitra ronono no mifoka fa mba tsy miteny izy. Asa mana maivamaivana zavatra ohatr'izany moa dia aleo aza mieritreritra hoe manara-maso azy toy izay anery azy iteny na imenimenina azy foana. Jerena miadana eo izy dia hitantsika eo. So manana olana ihany koa nge izy dia mba ampiny. Ho araka ve? Ka marina ny zavatra nambarany anao. Tsy zazakely tsony izy akory. Izany hoe tsy voatery hamaly antsika akory izy. Ataoko ahoana re zandry lanitro. Dia aleo fa hiresaka aminy aho. Izahay mety mahay miresaka kokoa noho nareo mianaka. Moa ianao vao maheno fotsiny hoe sigara dia efa tsy tompony tenanao tsony. Fantatrao ny antony. Tena ny aretana firy taona tamin'ny aretina ny sigara dia izao ve dia hiverina indray ny tahaka ireny ho zaka tsony ve? Oka moa izay tiana. Hitantsika eo foana ny marina mahakasika an'izay Amin'ny firy izao? Lasa ny ambany any le findayako teo. Fefa tena maizina aloha ny andro Fitombita tokoa tsy mahaleo ny sampona. Lavitra ihany koa ny lalany. Zao aza moa tsika mbola anaty fitohanana indray. Mbola tody any amin'ilay toerana ve tsika ho ianao? Aleo kosa raha pitsy maraina na dia maika be aza hery Mbola tsindry tsy ve aleo makatra ny fandraisam-bahiny aloha dia raha mipitsy vao maraina tsika mandeha any amin'ilay toerana. Eny ary Aty Antananarivo tsika. Hainao ihany fa tsy azo sangisangina ny alina. Efa manaika nge ahy Manaika ianao fa tsy tena manaikiko. Raha sitrapoako fotsiny dia mba hanio dia hanio ihany. Ka ny filaminana eto tsy mahalala ny sitraponao hery sady ho any an-tranon'olona tsika. Trano Araho. Angamba.
satria izaho le nahita azy ary tsy nanontany fa nanara-maso fotsiny fa tsy ianao akory. Mampanahndray zany resaka ao zany ka. Ny tiako lazainanao fotsiny dia hoe ho any an-tranon'olona tsika ka tsara raha mba rapitso maraina, fa ny olona hitako fantatro hoe izy dia izy. Iany ary fa manaika ahy e. Fa vao maraintsika dia manainga rehefa izany no izy a. Vao mazava dia mandray fiarintsika dia lasa e. Minoa ahy ianao fa tsy ela dia maraina ny andro. Raha hita tory a dia miaro tory izany tsikako. Tsy teo ve izay andaniana ny alina e. Efitra ray no alaina aveo sa efitra roa? Zaho kosa aloha tsy mahatokana e. Nangatsika loatra ho andro an'izay a. Atoandro teo a tsy naninona fa zao alina zao henoko tena nivaingana mihitsy ny tongotro. Efa tena tafiditra ririnina ihany koa sika. Mba tsy manerika aza ny androko. Iny ihany tena tsy tiako. Tena tsy laitra kosa aloha rehefa manerika ety amintsika ety e. Kamo mihitsy ny voaka. Na izao fotsiny aza efa tena mahakamo mivoaka ny trano a. Finina indray. Aleo mifono lamba amin'izay fa tena raha tika. Ariny zany feo zany. Inona moa fa tsy ny zanakao manahaka anao e. Fo mikipy ny maso dia mieritra betsy. Za ve dia mieritra tak'izany? Tsy mameno an'izany aka. Ianao mieritra ve moa aheno e. Aleo atao mivavaka benja dia matory sika ka. Raisy ny tanako are. Andriamanitro, misaotra anao izay tamin'ny tantananao anay tamin'ny tontolo androandroany. Nomenao fahasalamana na ahafahana niatrika ny adidy amanandraikitra rehetra. No tantaninao ka mbola velonaina tsara afaka mideranao izao alina izao. Fona aminao izay tamin'ny zavatra rehetra tsy nety nataonay. Mety tsy tandrotandronay fa nisy, ka dia hifonana aminao. Nofiany ka tsy lavorary tompo na miezaka aza. Mangataka-pamelany izahay. Io tompony zanakay. Ankinina aminao. Raha sanatria mivaona any amin'ny lalan'ny diso, tantany fa zanakao io. Ataovy eo ambany fitantananao hatrany mba tsy ho mora lava mifakapanahy. Hiatrika ty aliny ty ihany koa izahay. Ianao any hitantana sy hitsimbina anay. Fantatrao fa tsy namana ny alina satria hipoirany ratsy rehetra, ka mangataka amin'ny fiambenanao izahay. Mahatoky izay fa raha ambany elatry ny anjelinao dia tsy ho azo tsampina velively. Izany tompo ny vavakay, hitalaonay haninao amin'izao alina izao. Amen. Amen. Zay tafandrimandry benja. Mirary torimaso mamanao kia. Benjo. Ahoana? Maninona tokoa raha mivoaka kely raha pitso e. Mividy sakafo betsaka mavita andro vitsivitsy, amin'izay tsy mivezivezy. Fa raha sanatria manerika ny andro dia handreraka amin'ny fihetseham-po. Eny ary, dia matory amin'izay ka. Efa mivalora maraina izao. Ny fiomananao tena diso ela loatra kosa ka. Tsy be fiomanana kosa fa ianao tsy tiako hoe vao amin'ny enina maraina kosa ve dia anaitronona. Fa honao aloha e. Efa akaiky an'ilay trano ve tsika izao? Efa ety mihitsy tsika io. Mandrosondroso kely nga mpamily dia tonga tsika. Tena tsy mpandeha ety mihitsy ana tamin'ny mbola taty arivo ao za. Za koa azako mba kisendrasendra nandalovako. Io vavady maintimainty io nge mpamily azafady. Ty izy ty. Aleo andondontsika aloha. Sao dia misy bokotra fiantsona eto fa tokony izy raha zotra an'izao a. Tazy izany hoe ny ambonimbony eny hoe. Oay, io misy ka. Aleo tsindrina. Dia mitonimo ianao e. Azoko antoka fa le olona tady avintsika no ato. Ka ela be ako. Mety tsy misy olona ato fa tokony tonga maraintsika. Miandry kely aloha fa mety mbola tsy eno hoe. Tsy indrindray mandeha hoe. Miorano aloha ka. Jereo moa masonao fa tena mena dia mena mihitsy amin'ny tahotra e. Leo misotro rano aloha nefa misy olona izany. Misy olona manatona izay. Izy zao
Neny. Ery benja. Neny. Ny zanako. Ery. Hitako ihany nareo. Aza tomany neny. Izay koa aza mangano ano. Tena vonresaka an'izay zay omaly. Mandrosoa aloha. Andriamanitra ianao mandrosoa aloha e. Mazotorana aloha nareo. Izy aloha ny valosoa e. Variana tamin'le fionana tampoka teo tsika dia tsy voaresaka izy. Izy ny fofombadiko. Faly mahafantatra anao anaka. Benja no anarako. Ny tompoko. Faly mahafantatra kia tiana ny fiantso ahy. Na ineny dia efa mety fa efa namany zanako moa izany indri satria olo tiany hery. Faly tafahoana aminareo mivady. Nareo moa efa fantatra efa ela satria efa nresadresahany ahy ihany. Izy no nahitako indray ny tranonareo e. Efa 4 taona teo aoriana. Asa nakisendrasendra na efizay fitondran'Andriamanitra. Dia tamin'ny fomba ahoana? Eny tokoa. Efa nahalala ny endriky maharavo satria nampisosary foana hery. Dia tamin'ny tababolana ny fanena tamin'ny maharavo tety. Misalasala ihany saingy no amariniko tsara. Nanaraka azy aho dia tonga teo ambavady teo. Dia izao moa vao marina fa izy tokoa izany matoa tonga somatsara eto zahay. Ela ny ela. Tena misaotra an'Andriamanitra fa efa very fanatanteraka hoe ahoana no ahitako anareo. Ahoana ny fomba ionako indray amin'ny maharavo. Ka asa lasa ny asa izay sa aiza ny to tsy eto aminareo eto. Ka Ery efa lasa maharavo. Zany angeo tokony nandeha marainy tsika. Fa zay nge tsy maika fa afaka miandry azy miveriny e. Izy no atondita aty ka ahoana moa tsy iona akory ve? Oka aloha, efa lasa ahoana? efa tsy namantsika tsony izy. Fanao gamba riery da didin'izay mino ahy fahefany no hita mivalisoa. Tena mitovy moa izy mirala. Tonga dia lasa mivantana fa hafahafa be ka dia sanatria ve ka. Ery a! Io kosa tiana. Ery a! Tiana. Ery moa e. Ino kosa fa natsiaro tena izy ka? Areny moramora aloha. Ao ery a. Aiza maharavo. Arak'le nilazainay teo ery a. Tsy miteniteny foana izay fa efa lasa izy. Efa notomandry. Fa nisy inona maninona izay no tsy mba nahalala an'izany akory. Naninona izay no nanafiainana tao anatin'izay fotoana ela be izay. Navela nanantena sy mbola niandro iona amin'ny foana nefa izy efa lasakay. Ery a, mitony aloha ianao e. Mitony mihitsy aloha fa ho tantaraina amin'ilany zavatra nisy rehetra e. Mila miomana laso atorany eo indray. Mialohan'izay aloha miala tsiny izay raha nanafina. Ary tena tsoina be teo aminay izany. Nieritreritra izay hoe tsy mahalala ny mety kokoa aminareo satria hiaritra lahelo be tahaka anay taty. Dia zavatra tampoka tahaka an'izao ve izany no eritreretinao mahatsara azy kokoa? Mba azonareo an-tsaina ny zavatra niainako tany. Okizay ery fa niaritra fahoriana ihany koa ngereo olona ireo e. Ainay nareo hoe mpinamana be fa izay tsy nanam-pony mbola hitadiavan'la azy taty aoriana e. Tokony mba tonga tamin'izany ny eritreritra reo. Mety efa sitratsitrana tahaka an'izao raha nahalala an'izany mialoha. Mino ahy ery fa tsy sitrana vetivety izany io. Raha ho sitrana azy izany nahalala zahay ary azo lazaina fa efa niomana tamin'ny nandehanany. Fa hatramin'izao mbola tsy sitrana izany. Mbola tsy miafana akory aza ny alahelo fa miezaka miaina miaraka amin'ilay fahabangana fotsiny. Raha tsy mahadiso, inona nga no tena nahazo azy? Retim-bavony izay e? Endrery.
iny aretim-bavony iny ny akarana taty hamonjy toeram-pitsaboana vanana kokoa amin'ilay aretina nanatona fitaovana tsara kokoa. Nisy resaka asaka ihany saingizay ny tena antony lehibe. Fa tsy nahatazona azy zany akory. Tena naharitra ny fitsaboana ary fijaliana be ny ainany. Fa tsy nahatazona azy. Ny vavaka naharitra tena nitolona mihitsy ary ny vavaka an-dranomaso fa lasa ihany ny zanako. Sotrorano aloha dia tantaraina amin'ny atsaka sy andavana izy rehetra. Hatramin'ny hoe naninona ny nafenina ny tany hoe narary be izy. Inona no isan'ny antony tsy nandefasana ny vaovao tany aminareo. Aleo mahazo toerana tsara aloha vao manomboka amin'ny resaka. Miady amin'ny maty mantsika indraindray. Tsy te haheno fandatsana na fanaratsiana azy izay tamin'ilay izy ny fokasikara-mbola kely loatra. Nefa tsy izy ny diso tamin'izany fa zareniny. Zany namono ny zanako. Aza miteny an'izany ho ianao tsy misy an'izany. Fa nisy inona ny ina? Inona ny tsy arako mahakasika an'izay? Zany nampifokasikara azy rehery a. Miverina maheno an'ilay fofona maimbo be milazaiko anareo indray. Nefa nareo tsy maheno ninina. Miverina indray zany ilay sinusite raha izany. Aleo mandeha dokotera indray sika fa so hanahirana anao ka. Raha mandeha amin'ilay mpanala sinusite ireny tokoa manao ahoana e? Ilay amin'ny gazety ireny toa hoe sotomma tsy haiko tsara. Tsy efa nalala olona matiny ireny a. Avy tany herinandro izy dia maty. Tsy hisahako raha izany ry maharavoka. Za nefa tena leo be amin'ilay dokotera lavy e. Miverina foana ilay izy dia tsy hita ihany izay atao. Dia ahoana re zany e? Ary raha manao takamo maninona ka? Izay izao nandaitra ihany tamiko. Manao inona moa zany? Mifoka romba na raha mahery be iny dia sikara malefadefaka. Tena mety ve zay? Izay aloha no nataoko e. Dia tsy naninona intsony ilay ata ty aoriana. Eny e, miverina ihany moa zany fa mahalakalany. Aleo fa atao izay ary. Tsy varana fotsiny so mahazo kohaka amin'ilay sigara eo indraika. Miaraka miantsena zany rehefa avy eo dia mividy. Efa namerina foana hoe tsy fahadisonotiana ny zavatra nisy. Fitsaboana na noroan'ilay zavatra foana. Tsy hoe mametsy ny maty afa himaravo ndraikitra rehefa avy eo. Ka raha tsy nanoro azy an'iny fanafodinany aty mbola teto izy. Tsy afaka mamily lahatra tsika neny a. Izay ny tena zavatra marina. Efa izay ny zavatra nitranga aloha. Fitiavana ny nandoroana ho azy. Efa manazava amin'ny foana mihitsy a. Tia henony toy ny tantara. Angamba ny farany tantara no tantaraina sisa. Nisy fandidinany kasaina tao amin'izay fantelony io. Ny resaka taminy an'izay no ny teny izy hoe tena reraka. Ahoana ho ny dokotera teo roneny e? Ahoana ny valin'ilay fitarafana natao ana? Ny resaka taminay teo izy. Raha ny tokony ho izy hono dia averina didina indray ianao. Neny fa nitelony inge izay dia mbola ampiana ihany ve? Tena reraka ary neny Fantatro tsara fa reraka ianao. Fantatro fa tena mijaly. Nefa hijanona hitsabo ve sika zany? Reraka ary neny fa aoka izay avy aloha amin'izay fa tena lany ny heriko hoe mijaly fotsiny. Tsofa rano ary neny Aza miteny an'izany maharavo ataonay ahoana ny amelanao andeha. Tianay loatra ianao. Ao miara-miala nenina aloha sika. Ataovy izay ho anay fa mbola manantena ny fahasitrananao izay. Eny ary neny o fa manaky no didiana ary ahy fa farany ty sisa ary neny fa tena reraka Eno fa aleo makaina amin'izay ianao fa efa ela loatra izay tsy natory. Aleo matory kely indray
neny aloha makaina kely fa efa reraka mihitsy miambina dia zany raha mba mahita tory akory avy eto kaikety matory aloha any matory ary ianao hoe ao matory ianao dia matory koa zaza iarina kely aloha aleo ahiankiny etondofandriny eto aloha fa tena reraka ary neny apio vetivety aloha ao ary ao rasiko nisandrinao ay marary neny asa mihetsika mahafiloatrana zany aza moramora ihany zay zay ay tena lalo zany arerahako vetivety zany io firaketako io aloha mba meo ahy miaraka amin'ny peniny ataonao inona anaovako sary rerineny sary neny matory eto kaiketo dia matory amin'izay moa neny ty ary dia rehefa reraka dia matory ianao za tsy atory eo fa bediny dokotera raha tratrany matory eto fa aleo matory fa tsy maninona zany ny azafady no atao misimisy ka aleo a hipetraka amin'ity seza ivy ity dia hiankina amin'ny fandriana eto fotsiny dia atory kely koa oe ary voany kipy a dia renoka teto ampitoerana teto kay izany vesatry ny lohako ty maravo tombo maravo ny zanako dokotera maty ny zanako maravo voazava ianao maravo dokotera fa hoana fa misy inona tsy dokotera benja fa maty ny sanatsika enja very abenja efa reny tonga reny reo fa alohanao ny asana izy dokotera afotony sanako dokotera maravo benja andriamanitra tina fonarana izy tsy nentina ataoko fa havereno ny zanako tanora loatra izy okzay tina benja lozako natoryndray nge nefa miambina azy ahy tina aza manonoko tena amin'izany ianao farafaratsy mba nahita azy ny alaina okzay tina andriamanitra mafy loatra zao anjara azy fijaliana izao benja very ahy maravo dia iny andro iny izy ny nandeha hatramin'izao mbola reko mifangiry firiny hoe raha tsy natory a dia mba afaka namikitra ny tanany atsapany fa tsy irery izy tamin'ny ora iaingany afaka nijery azy farany fantatro mantsy fa tsy maintsy nitsika izy satria efa tena fangiry firina ny ainany teto ka ahatsapa fa olona afaka amin'izay dia ty iza tsy mba nanatrika akory an'izany rehetrarehetra zany tsy mba teto tamin'ny fotoana ny aretany mafy indrindra oka moa malala fa izy akory-tsoena nadino an'se nanoratra izy nanoratra ahoana tsy nanao sary izy tamin'ilay fotoana ny lan'ilay diary firaketana fa nanoratra taratasy an'se ary mbola ao izy hatramin'izao fotoana izao miandry ny fotoana makina azy ay mba tsy nanadino akosa izy zany tsy mba tonga saina mialoha hitady azy ianareo mianaka aza samy mitady zavatra marary ianareo efa izay ny lalana ho anao ry tiana mety sary tsy tian'andriamanitra iraikitra ao anatin'ny sainao maharavy manakipy ny masony taka izany kosa tsy misy adisonse akory fa efa izao ny zavatra misy
fantatra tsara fa namana mahatoky izay saingy mila manaiky tsika, manaiky sy miezaka mandroso satria mijery atsika izy. Alefa alaiko ilay firaketana dia vakio mitokana aloha ty dia vakio any anefitranony any aloha miandry anao ety zahay. Misaotra. Ola tahaka an'izao ny endriky ny trano maravo fahiny. Reny ny zavatra nirahana inanana fa mbola hita taratra. Aleo maka-toeran-tsaiko hoe afaka firy-taona sy eno handray an'ity taratasy ity fa tsy haiko ry zandry a. Tsy haiko hoe atomboka izany resaka fa besaka nytiako ambara. Efa fantatro mantsy fa fotoana fifarany ananako dia atolotra an'izay ity. Mifona amin'izay fa voaterina nafina hoe marary satria tsy tiako ny ampitebiteby an'izay any lavitra any. Ny marina zandry za fa nalala fa tsy ao natsontsika. Efa haiko tsara fa tsy ateza tsony satria fa avony simba be no ny alana tany fa hoe mila toeram-pitsaboana manana mpitsabo mahay. Dia niakatra izay. Tsy tia hanoratra lava fa hanavatra fotsiny hoe endre tsara. Manajasy raha aman-dreny fa ny anay ireo ditra vita aza nampanenina. Loza fa tsy manana fotoana nirarana izay kory satria fahasahiranana trano no natolotra azy ireo. Aiza veritra dia raha ny maso foana ny ainany eny efa firy-taona izay. Tebiteby lava no iainan'izy rehetra eo anelanelan'ny sampanana roa misy. Ahita ho sitrana izy sa hanoveloma amin'ny fisiko. Miezaka mitsabo ry zareo, miandrandra fahakakana nefa indrisy. Efa lalana voatondriny aka ho aiza tsony moa. Mba teo sitrana koa saingy tsy nomena safidy. Mba tiako hoe mbola eto mandritry ny fotoana ela saingy indrisy. Tsy anjarako izany. Ny anjarako dia hoe mitoetra foana vitsy teo akaikinareo ary ao anatin'izay fotoana izay dia fahoriana ny betsaka. Tsy fanahiniko ny andao fa mifona. Ilazao an'izay neny rehefa miresaka nareo fa tsy naniry an'izao any. Hafa ny lalana tiako ny zorana. Niresaka tamin'eny ihany fa raha mety isako mandalo ety arivo se dia ao aminay mivantana. Raha afaka za dia mijanona matetika eo mihitsy manala fahanginana azy telo mianaka. Asay vomeny an'izay ny evitraniko. Haiko mantsy fa na ho ela na ho aingana dia tsisy ninona iova ao amin'ny fotoana idiran'izay eo dia banjino andofandrinako ao misy saritsika raha mitodika eo amin'ny rindriko se dia sary afifanandrifin'ny masony se ihany koa. Marika izany fa tsy manadino an'izay mihitsy hatramin'izay mety tsy mazava tamin'izay ny antony sigara iny. Ankehitriny hazavako amin'izay ny sasaka iny no nomeko an'izay isenao marana azy toy ireo zavatra rehetra tsy vitako tety. Miangavy fa rano izay natomboko tsy vita ary indrindry ny korisa mora nidina ilay soratra dia tsy voatohiny intsony. Indrindra ineny angamba retoko ny sarinay mirahalahy. Tsy nanadiny tokoa ilay tsy alary maharavo a. Za koa tsy anadiny mandrakizay fa hitazona an'ireo afatra rehetra. Natolotry ny ACEEM Radio anareo teo INY TARATASIKO INY Tantara indray misy eo nosoratan'ny Zarainga.